Nahatratra 5 ny isany nisoratra anarana ho mpikambana ao amin'ny vondrony Mpankafy na ny fans club ny Assanati Famo Gidraka. Ny folakandro ny asabotsy fa 9 ny volana aogositra teo. Fivoriana feonambe voalohany no nitanterahana tamin'io andro io. Fotoana ihany koa nampahafantarana ireo mpikambana ao amin'ny biro mpitantana ny fikambanana sy nanambarana ny tetikasa ho tanterahan-dramatoakely Assanati miaraka amin'ny reto Mpankafy azy ireto. Ia, araka an'ireny fiakarana plateau tamin'ny fiantsona Fivoriana ho an'izay MAQUA Assanati Famo Gidraka dia nandroany izay tena nanomboka nandray anaran'ireo izay teo mpikambana dia teo koa ny présentation ny ho an'izay mpikambana membre de bureau ato anatin'ity Assanati Famo Gidraka ity dia nametrapetraka koa izay ny projet izay ho tanterana maromaro izy teo le fananganana ny amin'ny WC public etsy Petit Plazy dia koa ny fampidirana an'ireo mpianatra sahirana any an-tsekoly dia ao koa ny sortie izay karakarana ho an'ny fans club izay tsy ho ela atao dia eo koa ho an'ny izay fans club nanatra CV ato dia ho fampidirana an'ireny amin'ny fanomezana asa ho an'ireny asa izay tandrifo ho anazy arakaraka an'izay CV nateriny taty aminay. Izay zany tena votoatin'ny Fivoriana natao eto Ambalavola mborofokotany Ambalavola nandroany. Sary tapaka roa miaraka amin'ny fanamarinam-ponenana iray no nitakina tamin'ireo te hiditra ho mpikambana. Mbola maro amin'ireo tonga teny an-toerana no tsy nahafeno ireo atota taratasy ireo. Tsy manilika anefa ny fikambanana Assanati Famo Gidraka fa mbola mandray antanandroa ireo tsy nahatratra ny fotoana nefa mbola liana te hiditra amin'izay. Ia, afatra ho anareo izay any tokantrano any mety tsy tonga taty amin'ny Fivoriana nefany maniry koa niditra ato anatin'ity fans club ny Assanati Famo Gidraka ty aza misalasala mihitsy raha ohatra hoe mahita anay amin'ny lalana miresaka na koa manantona ny Madame Francisca etsy ampita ny borofokotany Ambalavola dia manontany anazy zany dia afaka ao koa ny anoratana anarana. Fanaovantsoa ho an'ny tanindrazana no tanjony Assanati Famo Gidraka amin'ny alalan'ny fanatanterahana asa sosialy isan-karazany. Tsy manavaka na ray aman-dreny na zaza fa indrindra ny tanora izay maro no liana tamin'izany. Mantona mampatonga anakay hiditra ao anatin'ilay vondrony Mpankafy an'ilay Assanati Famo Gidraka zany satria malina anakay zany le fahitana hoe olo zanaka malagasy ampitany andeha anampy mpiray tanindrazana anazy amin'ny tanàna eto. Zay zany tena hoe malina anakay amin'ilay izy. Boko tsara mahafinaritra io. Boko le projet nazy zany tena intéressant kokoa zany le projet nazy. Io kam tena malina anakay. Noho ny fankafizanay amin'ny fans club mba ampite-pandrozy te-ampivoatra ny tanàna Mahajanga. Notohizana tamin'ny fifampiresahana tamin'ny reto vondrony Mpankafy reto moa ny fotoana nanazavana izay rehetra nanitikitika mba tsy hahatompotra ny miono azy ireo. Avy eo dia nofaranana tamin'ny fiarahana maka sary ho fahatsiarovana. Teny filamatry ny fikambanana ny hoe tsika jiaby toujours avec Famo Gidraka.